ajantsika eto iny fa makasika ny fiomakomanana samihafa ao anatin'ny fiatrehanany fividianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina kosa na dia tsy mbola nametraka ny antota taratasy filatsahako fidiana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina aza ireo kandida avy amin'ny antoko tim dia naneho ny fahavononany hiatrika izany fividianana izany ity antoko ity nambaran'ny solombavam-bahoaka ny boribory tany fahatelo eto Antananarivo renivohitra moa Andriamatoa Mamy Rajanson fa misy ny tsy fahatomombanana ao anatin'ny fiatrehana sy ny fanomanana izany fividianana izany. Vonina tanteraka hiatrika amin'ny fividianana ifotony ny antoko tim hoy ny solombavam-bahoaka ny boribory tany fahatelo Andriamatoa Mamy Rajanson. No marian'ity solombavam-bahoaka ity kosa nefa fa betsaka amin'ny fepetra tsy voahaja amin'ny fanomanana ny fanatanterahana amin'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay ataony faraka amin'ny 30 volana Jolay ho avy izao. Izy ngera tenenina hoe be dia be fepetra tsy voahaja tena marina tokoa zany hoe betsaka ilay fepetra tsy voahaja ary na ny lalàna entina manao an'ilay fividianana ary raisiko ohatra ny eto Antananarivo renivohitra dia lalàna mandringa no entina manao azy satria ao anatin'ny lalàna iny tsisy miresaka ny boriboritany ohatra zany hoe mandringa zany ilay lalàna kanefa aminay rehefa izay no hitan'ny fanatanteraka fa mety dia izay koa vonona izay vonona satria izay ny matoky ny tenanay izay mahafantatra fa na inona kajikajy politika ho ataon'ny mpitondra ankehitriny dia horesinay foana izy eto Antananarivo renivohitra dia anay ty Antananarivo renivohitra ty fa tsy ho an'ny hazo velona izany mihitsy. Raha ny fanazavana dia mbola tsy nametraka ny antota taratasy filatsahako fidiana ho be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny kandida tim. Mbola tsy nametraka ny tim fa araky ny teneniko teo hoe efa vonona tanteraka izay mbola misy ny fotoana ahafahana mametraka tsy tara mihitsy zany ary ao anatin'izay fahavononana izay efa afaka miteny hoe efa vononao daholo na ny mpifaninana rehetra zany hoe ireo kandida ny tim zany efa vononao daholo sarotsarotra ny fanomanana ny taratasy satria somary nasarotony le izy tamin'ity indray mitoraka ity io moa mifanilaka hoe lalàna ny ohatr'izao lalàna ny ohatr'izao fa ny lalàna ne lalàna ihany no entina manitsy lalàna ary azo atao tsara mihitsy ny manitsy an'izay zavatra izay dia tsy nahitsy le izy dia ozy izy aho hoe tsy maninona fa ndao iroso ndao iroso dia aleo tsarain'ny vahoaka. Fotoana hitsaran'ny vahoaka ny herin'ny antoko politika tsiraray ny fividianana ho azy ireo dia ny vahoaka ny tompony teny farany amin'ny fisafidianana izay be ny tanàna mendrika hitondra indrindra ny komuna na Antananarivo renivohitra.